avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fianamby telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fan de série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. mety amina manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Prime vous présente ny vaovao. Ho fanandratana ny mahamalagasy sy ny fiandriana amin'ny pirenena, ny fanomezan-danja ny fanaovana ny fitafiana mahamalagasy isaky ny zoma ho ireo mponina tao mahajanga. Olana iray mianjady amin'ny fiarahamonina malagasy ny fanambadiana aloloatra, manodidina ny 2,5 eo iaho ireo zaza tsy ampy taona miroso amin'ny fanambadiana sady eto Madagasikara. Ho tanterana afaka ora vitsy rehefa avy eo ny famaranana ny mondial 2024 andiany fahatelo amby roapolo tanterana any Amerika, Espagne sy États-Unis no ifandona ao anatin'ny lalao famaranana ity. Ny antsiprian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fahampalalam-baovao. Manatitra ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy manaraka ny fampalalam-baovao Nicole TV amin'ny ity alina ity, asainay ampanajany anao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany lavim-baovao mahakasika ny tontolon'ny kolotsaina ho fanandratana ny mahamalagasy sy ny fiandriana amin'ny pirenena, ny fanomezan-danja, ny fanaovana ny fitafiana mahamalagasy isaky ny zoma hoy ny mponina tao mahajanga araka ny fanadihadiana natao. Manana adidy amin'ny fanatanterahana io didim-panjakana io ny rehetra izay mahatsapa fa malagasy amin'izao fotoana izao. Andeha arahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Enti milaza ny fitafy mampisongadina maha izy azy ara-kolotsaina ny Madagasikara na mampiavaka ireo faritra samihafa eto amin'ny firenena na nentim-paharazana izany na no avaozana. Ny hoe fitafy maha malagasy raha mbola mitahiry ny mampiavaka ny lova ara-pitafiana malagasy. Anisan'izany ny fitafy vita amin'ny lamba, kofehy, haingo na lamina nentin-drazana ary ireo kojakoja mifanaraka aminy. Zay moa hatramin'izay dia efa manao ny fitafy malagasy rehefa misehatra amin'ny kanto zay na amin'ny ankaratsiny zay na kafaliana. Dia eto zay dia manana didy mitaona antsika malagasy rehetra mba aneo mahizy antsika dia amin'ny alalan'ny fitafy. Fahezaka lehibe zay nataon'ny fitondram-panjakana zay amin'ny alalan'ny fanehoana ny mahamalagasy atsika amin'ny alalan'ny fitafy zay hita n'izao tontolo izao atsika fa hoe tena malagasy itsika eto Madagasikara. Zava-dehibe aminay mpandala sotavina malagasy izay zavatra zay. Ohatra ny firenena maro samihafa dia io akanjo ny fitafiana io zany dia anisan'ny fitaovana entina mampiseho malagasy atsika. Dia ohatra aminay manokana dia ezaka satria zavatra tena mahafinaritra io ary ezaka mijery ny akanjo malagasy rehetra tsy voatery eto amin'ny fahatroboina nanaovana fa miezaka manao akanjo zay azo atao amin'ny foko malagasy rehetrarehetra mba ahafahantsika mifampizara. Entanina ihany koa na dia izany ary zay mbola marisarisa zay tsy mahafantatra ny atao hoe tena hasiny mahamalagasy zany milaza sy mizara aminareo fa tsara ny itsika. Fametrahana ny fiandrianam-pirenena ahafahana mamelo maso ny toeran'ny fanandratana ny maha malagasy, ny fanaovana fitafy malagasy mandritra ny andro voatokana na amin'ny andavanandro, endrika hitarafina ny fahavononany tsirairay ny fitiavan-tanindrazana. Ny fitiavan-tanindrazana tsy aseho amin'ny endrika ivelany fotsiny, tsy aseho amin'ny fomba tsy aseho amin'ny teny fotsiny fa mila iaina. Ary ny fiainana amin'ny fitiavan-tanindrazana voalohany dia ny fahafoizana avy amin'ny tsirairay
anompo firenena. Tsika zarain'ny jaly mantsy ny tena marina zany tsika amin'izao fotoana satria nahoana mahatonga nakely miteny an'izay hoe raha le hoe foto-kevitra zany ny tena joroana sy tena imasoana dia tokony tsy anahirana. Namoaka misy filazana zao ohatra hoe rehefa mandeha ny hiram-pirenena dia atao kaiky ny fony tanana. Mbola misy ihany ny olona tsy manaraka an'izay nefa zany zay zao no fanabiazana vaovao napetraky ny fanjakana mihitsy ny fijeriko azy na ireo mpanabe. Ka ho anahy manokana zany tokony anaraka an'izay sosikevitra apetraky ny mpanabe zany ny tsirairay avy. Ho an'ireo mpiasam-panjakana, ny fanaovana izany fitafy izany dia tsy maintsy ao anatin'ny fanajana ny asan'ny asa-panjakana ary tsy maintsy mifanaraka amin'ny fepetra takin'ny ny asa, indrindra ireo misahana ny fiarovana, ny fahadiovana, ny fahasalamana eo am-panatanterahana ny asa ary ny fanaovana ny fanamiana manokana rehefa takin'ny ny asa izany. Mbola lafim-baovao mahakasika ny kolotsaina izay hatrany rehefa alahady tahaka izao. Toetra telo mifampiankina no ananan'ny Cirque Rouge ao Mahajanga eny amin'ny Grand Pavois. Isan'izany ny mahatoerana ny aingana ny kolotsaina sakalava ao Boeny no sady ihany koa mahasarika ny mpizahatany. Momba ny Cirque Rouge indray ary no entina mitsika ao anatin' izany ampandarana kolotsaina ho amin'ity andro an'ity andeha rahantsika ny Antsipriany mahakasika izay. Toerana mitahiry kolotsaina sakalava efa hatramin'ny elan'ny Cirque Rouge aty amin'ny Grand Pavois Mahajanga izay famtonan'ireo mpandala fombafomba sakalava rehefa tonga ny fotoam-pidiovana mandritra ny volana fenomanana iny. Fangataham-pitahiana, fanaovana voady, fitsaboana, toetra nanan'ity toeran'ity avokoa izany ho an'ireo olona mpanompo na teratany malagasy na vahiny. Saika misy ato avokoa ireo karazan-java-maniry azo ampiasaina amin'ny fanasitranana sy ilay rano tsy hita aloha misy hasina azo ampiasaina amin'ny fanasitranana. Sakalava taloha zany tato nidirana. Reo koa raha mpandraka taloha mbola tato amin'ny Cirque Rouge ity koa nidirandreo reo sakalava reo. De nanandranaka reo de ato zany natao toerana masina ny fiaviandreo. Reo sakafoko sakalava any antsimo na any avaratra de tato doanina voalohany ny fanadiovan'le toerana amin'ny toerana masina. Isaky ny avy ny tsinam-bola, le volan-tsina de avy n'olona mandeha aty anatin'ny Cirque Rouge hanadio tena ary ijoro mijoro masy anatin'ity tany masina aty ato. Manao toerana fangatana eo amin'ny rano, misy source rano voajanahary culturel voajanahary ato amin'ny tany masin'ny Cirque Rouge ity. Ka io evian'olo maro na boaka antsimo na boaka avaratsy na boaka antsinana zoro tany valo tonga ato amin'ity Cirque Rouge ity de hanadio tena hijoro amin'ny fijoroana, amin'ny fangatana, amin'ny zavatra manahirana, indraindray araolana misy amin'ny olombelo amin'izao ity. Misy fangavana trano, fanendrikendrena olo andeha ilitra amin'ny agadrana, misy koa fanosavian'olo. De aty amin'ny Cirque Rouge zany atao toerana fangatana masina ijoroana mizaka mety sy ny tsy mety. Ny mety zany le fangatana azahoanao raha anagnana bebe kokoa fanjarianao amin'ny tontolo iainana ato anatin'ny Cirque Rouge. Doany ndrindraky reo amin'ny doany ao aty famonoana omby, misy hatsarana azondreo de aty amin'ny Cirque Rouge reo misy mamono omby, mitondra olo maro reo hoe tsara ny valy fangatana, ny valy fangatana angatana eto anatin'ny Cirque Rouge de iny zay manday aomby asesindreo bokany de ato vonona ato de sakafoan'ny vahoaka zay tariny place ty ato zany. Toerana masina izy ty, tsy azo simbazimbaina, tsy azo aratsina, tsy azo anaovana maloto, fa toerana ny an'ny be sy ny maro ny tompony. Ao koa moa olona manana njanahary antetondoha, ato izy toerana angatahany hanamasinana ny zaka zay eo aminazy, hanatsarany olombelo velo koa. Ity zany toerana masina ty tsy azo anaovana andalovana ny masinina, zany hoe zavatra misy motera mandododo an'io
fa misy zaka mipetraka ao anatin'ity cirque rose ity ary tsy azo kitiana ary tsy azo tsy andalovan'ny masinina raha dia tongotra no andehananao ato azonao atao zany na ivizity any na nelanela tany agny ianao. Toetra hafa nanan'ny cirque rose ihany koa ny mahatoeram-pikarohana azy ataon'ireo mpianatra avy ao amin'ny anjery manontolo eto amin'ny universitény Mahajanga izay tondrana ireo mpianatra manao fampiarana mivantana amin'ireo fikarohana izay ataony. Toetoetra ny tany sy ao ambanin'ny tany indray ny foto-dresaka ao anatin'izay. Cirque rose zany agnisan'ny site géologique tegna ny remarquable zany par rapport au niveau international. Zavatra tsara marina zany dia ny érosion zany ro nahatonga ny formation cirque rose lasa toerana ohatran'izao. Noho ny action-le rano tamin'ny toerana ty zany ro nahatonga izy. Fa ny couche na ny tany izay hitantsika aty amin'ny cirque rose zany dia agny amin'ny 1,8 million d'années zany ny azon'ilay tany. Zany hoe farany ambony zany amin'ilay partie rouge io. Fa raha midina ambanimbany zany izy dia miakatra zany ny taonany satria plus on descend dans les profondeurs donc plus l'âge des couches augmente. Zay zany le phénomène de stratification les couches aty amin'ny cirque rose. Dia raha aty amin'ny cirque rose zany misy karazany telo lehibe zany ny couche zay hitantsika aty. Voalohany zany lay rozirozy atao hoe latérite. Raha hoe type de sol izy sol latéritique na sol ferralitique. Dia raha midina ambanimbany zany atsika dia mahita an'ilay fasika. Fasika izy fa lasa niova vato atao hoe grès. Fa raha midina aty ambanimbany koa zany atsika misy amin'ilay amin'ny toerana misy atsika zao atao hoe misy couche marina. Marina io zany agnisan'ny couche imperméable zany mahatonga le rano hitantsika aty amin'ny toerana ambanimbany tsy mikoriagna mandeha any amin'ny ambany zany iny amin'ny profondeur. Fa tonga dia mikoriagna ohatran'ny rano amin'ny fleuve reny zany izy. Noho le existence n'ilay couche imperméable. Fa ny latérite sy ny grès teo iny zany reny zany ny couche perméable. Toeram-pizahatany mahasintona ireo olona maro ihany koa ity cirque rose ity. Taoriany nametrahana azy ho azo tsy diny be sy ny maro nanomboka ny taona 2024 izay nametrahana sara mpandraisana anjara amin'ny fitsidiana 500 ariary ho an'ny teratany malagasy raha 10,000 ariary ny teratany vahiny mametraka azy ho toerana rovana sy tsy azo zimbazimbaina. Toy ny raharaha fiangonana eo anivon'ny Jesosy mamonjy omaly nakatona ka tsy nisy ny fitaom-pivavahana teny amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy teny Akorondrano tamin'ity alahady ity noho ny toy ny zava-nisy ny tranga teny omaly. Nisy tamin'ireo apily no tonga teny an-toerana saingy voatery ny verina noho ny tsy fahafantarana. Raha ny nambaran'ny tompona andraikitra izay nisafidiny tsy aneho hevitra raha tsy aoriany ny fifampidiniana tsy baiko avy amin'ny fanjakana ny fanakatonana fa fanapahan-kevitry ny lehibe ny fiangonana raha tsy aivina nilaza ireo tsy manaiky ny fifidianana omaly taorian'ny fanapahan-kevitry ny préfet hanajanonana ny fifidianana izay ho filohan'ny fiangonana hiverina eny Akorondrano izy ireo ho an'ny androany ho ny fanajavana omaly ametraka olona hitantana ny fiangonana izay anisan'ny antony najanonana ny fotoam-pivavahana. Endrasana araka izany izay ho toy ny ity raharaha eny anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy ity. Fa ivadika lafim-baovao hafa kosa isika notsaroana androany fa 17 ny volana Jolay 2024 kosa ny fa 27 taona nitifiran'ny mpanjana tany ireo malagasy mahery fo 10 rahalahy nitaky ny fahaleovan-tena ny Madagasikara. Vorolanina tetsy ampitifirana tetsy Ankatso ny tompona andraiky mpanjakana samihafa notarihany Prime Ministre Mamitina Rajaonarson niaraka tamin'ireo vondrony mpiady tia tanindrazana niarana nome voninahitra ireo mahery fo izay notifirana ny fa 17 ny volana Jolay 27 sy 700 teny antoerana. Nambaran'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta fa mbola misitraka ny vokatry ny tolona nataon'ny razana malagasy isika malagasy ankehitriny. Ankoatra izay nambarany ihany koa fa hanokatra indray ireo tranombakoka ary ampiditra ny culture politique an-tsekoly ny fanjakana ankehitriny. Fotoana ihany koa nilazan'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta fa fahavalo-pirenena ny kolikoly aroenjanina ny sazy ho an'ireo izay tratra manao izany kolikoly izany.
lafim-baovao hafa maro ireo firenena no miroso amin'ny famerana ny salataona amin'ny fampiasana ny tambazotra serasera amin'izao fotoana izao manoloana ireo voka-dratsy ateraka izany fampiasana ny tambazotra serasera izay ho an'ireo ankizy na tsy miroso amin'izany aza isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia tokony andray ny andraiky ny rehetra andrindrana ny fiarahamonina ho iatrany ny fanazavana nomeny avy eo anivony ny mpanabe manoloana izany. Ndeo rahantsika ny antsipriam-baovao. Efa tsy afa-miala amin'ny fampiasana ny tambazotra serasera indrindra ny Facebook intsony ny ankamaroan'ny olona ankehitriny. Tsy misy salataona intsony ny fampiasana azy raha ny eto amintsika fa saika mampiasa azy avokoa na ny ankizy na ny olon-dehibe. Ny tsikaritra nefa dia maro ny mampiasa azy izay hita fa mifanohitra amin'ny kolontsaina malagasy nefa ilaina izy io amin'ny fitrandrana ihany koa ireo zava-misy maneran-tany sy ny fivoarana misy izay tsy azo ialana intsony. Amin'ny ankapobeny aloha zany amiko manokana izay metranao fanontaniana dia hoe sady manimba nefa ohatrany hoe tsy manimba arakaraky ny mpampiasa azy sy ny mpandray azy. Misy ny sasany mampiasa n'ilay tambazotra malagasy mba hijereny fomba mampanao sy hijereny fahendrena hitrandraha ny fianarana mihitsy azy. Fa ny sasany kosa raha hampiasa azy dia ilay fafinaretana no tadiavinao ohatra fotsiny raha tsy teny hoe ny horona tsara na moafady. Izay no mahatonga hoe arakaraky n'ilay olona mampiasa azy sy arakaraky ny fandraisany tsirairay azy no mahatonga ny tambazotra serasera hoe manimba sa tsy manimba ny kolontsaina malagasy. Firenena maro no efa nisafidy ny fandrarana ireo ankizy ao aminy ny tsy fampiasana intsony ny Facebook noho ny fatsapan'izy ireo fa mivoana ary tsy mifanaraka amin'ny kolontsaina sy lasa miankin-doha-tanteraka amin'izy io ny ankizy ankehitriny ka lasa tsy toteny intsony ny ray aman-dreny. Amin'ny maha-olon-dehibe zany dia hoe embenana mihitsy ny kilonga na omena fepitaona ny kilonga ohatrany hoe à telle heure malala au téléphone dia amin'ny oratra zao miresaka amin'ny ray aman-dreny dia amin'ny oratra zao tokony mianatra lesona. Fa ny ray aman-dreny sasany mihitsy ny koa no tena ohatrany hoe manome poizina ny zanany. Misy ny ankizy nge mbola kely mbola 10 taona dia efa vidianana telefona nefa izy tsy dia fianarana ny mamaky azy eo fa le fomba mamoa fady iny ny tena hoe manimba tanteraka ny kolontsaina malagasy ny fikirakirana ny tambazotra serasera tsy amin'antony dia raha ny fehezina reo rehetrarehetra reo satria ny ankizy tsirairay avy dia tsy ary ho harahinao tsy ary ho voaraka ao maso fa amin'ny ankapobeny zany dia tena manimba ny kolontsaina malagasy ny tambazotra serasera satria tsy mbola haitsika zanaka malagasy ny mampiasa an'ilay tambazotra serasera ho fitrandrahana sy ho fanovozana fahalalana. Feny mila mandraindraikitra ny rehetra na ny ray aman-dreny na ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana fepetra hentitra na ny lalàna ahafahana mame ny fampiasana ny tambazotra serasera na ny Facebook mba tsy hivoana sy hanary ny kolontsaina vokatry ny fisiny ny Facebook. Tsy azo ialana intsony izy io satria tafiditra eo amin'ny sehatry ny fanatontoloana fa ny tsirairay no tokony ho tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso amin'ny fampiasana azy io indrindra ireo ankizy. Lafim-baovao mifandray amin'izay azony ankizy izay hatrany olana iray mianjady amin'ny fiarahamonina malagasy ny fanambadiana loloatra amin'izao fotoana izao manodidina ny 12 isanjato eo ny zaza tsy ampy-taona izay miroso amin'izay fanambadiana izay eto Madagasikara raha ny fanazavana avy eo anivon'ny MCCR. Anisan'ireo faritra izay manana ny tahambony indrindra ny amin'ny faritra Atsimo Andrevana. Andeha rahantsika ny tsipriam-baovao makasika izay etiny Entsora Soary Malala. Manodidina ny 12 isanjato eo ny tahan'ireo zaza tsy ampy-taona miroso amin'ny fanambadiana eto Madagasikara. Any amin'ny faritra Atsimo Andrefana sy Atsimo Atsinanana ary Sofia no ahitana tahambony indrindra raha ny fanazavana avy amin'ny MCCR. Maro antony anisan'izany ny fahantrana, ny tsy fahampiany fanabeazana, tsindry ara-piarahamonina, tsy fahampiana fialamboly sy ny sisa. Malona izany, isy ny tetikasana mafisana ny fisoratana amin'ny soram-piankohonana, ahafahana manara-maso sy misoroka ny fanambadian'ny ankizy tsy ampy-taona. Amin'izao fanombohana izao zany aloha dia manangana izay ny komity hifarimboanan'ireo ministera samihafa izay mety voakasiky ny fanatanterahana ny soram-piankohonana izany sy mety voakasiky ny voka-dratsy ny fanarenana ny voka-dratsy zany ateraka izany fanambadian'ny zaza tsy ampy-taona izany. Ahoana no fomba anamafisana ny fanoratana ny ankizy teraka zany sy ny fanambadiana mba ahafahana mifehy an'izay fanambadian'ny zaza
ankizy tsy ampitaona izay. Anisan'ny antony mahatonga ny fanambadiana loloatra ihany koa ny tsy fanajana ny zon'ny ankizy. Misy aza ireo ray aman-dreny mampirisika ny zanany roso amin'izany, azahoana vola ray ny fanazavana. Ho apetraka ny dinaparitra ho fanajana ny zon'ny ankizy. Efa misy sazy voafaritra mety ho sazy arabola, mety ho sazy arakasy. Ny dinaparitra dia fitakina no onitra tokony alohan'izay mandika an'izay dina izay ary sitrahana ilay tokony sitraka azy. Fa ny ankoatran'izay zany dia anjara fitarana. Andray ohatra anankiray miresaka momba ny ankizy moako tia nalaza tao ao ohatra zao resaka hoe manana toetena varira. Any aminay ny tena misy an'io ary misy toerana anankiray mihitsy natokana hipetrahana izy ireo hikarakarana azy. Ka raha sanatria misy erisetra mianjady amin'izy ireo dia voafaritra ho mihitsy izay zavatra izay. Fa zany akory tsy midika hoe tsy akatra ny fitsarana izy fa anjara ny fitsarana indray manasazy ara-patana. 12 volana no anatanterana ny tetikasa fa ny mafisana ny fisoratana amin'ny soram-piankohonana ary kendrena amin'izany ireo toerana ahitana tambony raha ny fanazavana trandy. Antenaina fa hitondra vahaolana maharitra amin'ny ady amin'ny fanabadian'ny ankizy aloloatra ny tetikasa amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fisoratana ara-panjakana sy ny fiarovana ny zon'ny ankizy. Dia ny lafim-baovao ihany koa tompo-kilasy sy tompo-vavy ny antsika amin'ny sety vetivety atao anatin'ny dokam-barotra epitatsika ao anatin'ny tapany faharoa rehefa avy mbola hoentina amintsika eto ny manodidina ny loza-pifambozana sy ny fambolena volo manasanao tsy saraka amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV. Meilleure qualité, mitunda vitamine C. Jimina, ni goûter naturel, c'est pirate, faut réel. Parfait orange, fraise et coco, c'est parfait, marisa caraza. Jimina, a gagner roche, alle tenga toche. Mina metamna. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 juillet seulement. Yes. Lafim-baovao mahakasika ny tontolon'ny fitaterana no entina amintsika eto anatin'ny reto vaovao manaraka ireto. Tsy ara-drariny ny fakan'ny préfecture sy ny commune urbaine Antsohihy ny fidiran'ny bajaj na ny tic-tic Yas ao Antsohihy amin'izao fotoana izao hoy ny fikambanan'ny mpampiasa bajaj ao an-toerana. Efa nahazo fankatoavana tamin'ny commune sy ny préfecture ary ny fitsarana ny fampiasana ny tic-tic tao Antsohihy renivohitra tamin'ny taona 2024 kanefa izao tonga ny fotoana iasana dia izao ny sakanana izao no ny antony tsy mazava izao indray raha ny fanazavana miantso ny ministeran'ny fitanterana sy ny ministeran'ny aditany ny fikambanana hijery akaiky any izao raharaha any an-toerana izao. Fanampanazavana mahakasika izay. Nanao fangatana tao amin'ny commune, mpanontsainan'ny commune hoe ampitry bajaj eto Fizy zay hiasa. Telo volana ny mpanontsainan'ny commune nandinika azy atao amin'ny commune atao. Dia nanapa-kevitra zareo
hoe ampidirana bajady zany sy fantamidiny tanàna zany iroso amin'ny fampidirana bajady. Izy nanao signé ty zavatra ty. Ty ny fanapahana tamin'izany tamin'ny 2025. Rehefa misy ny didy raiky sy didy tsarana, misy grosy, dia mazava be soratrao. Tsy tokony misy négociation ankoatran'izay, fanatantarana ty, didy ty no atao. Dia hitantsika koa teo nisy ny délibération de conseiller, misy koa ny acquisition de accusé de réception de maire amin'ny fahazahoagna ty didy ty. Tsisy problème zany amin'ny commune. Dia ao amin'ny préfecture koa dia misy contrôle de légalité nataony amin'ireto délibération ny conseiller communal eto fi. Tsisy problème zany amin'ny resaka légalité. Lafomba vao mahakasika ny tontolo ny fitanterana izay trany hampiarina amin'ny fomba entitra ny lalàna amin'ny fehmy fifamoivoizana hisorohana ny loza hoy ny tapaky ny fivoriana avy ao anivony OMC sy ny tompona andraikitry ny fitanterana eny amin'ny lalam-pirenena fahafito tao ambositra manoloana ny fisian'ny fahatsarany lalana amin'izao fotoana izao. Fipetrany raisina tao arin'ny fahavitan'ireo ampandalana izay tsara amin'izao fotoana izao izay nampimenomenona ny mpampiasa lalana teo aloha tamin'izy mbola ratsy. Voakasiky ny fanaraha-maso ny fiara fitateram-bahoaka na ireo mpitondra ny fiarany manokana na ireo fiara lehibe izay mpitatitra entana izany. Mila mahafeno ny fipetra avokoa ny fiara entina vao afaka mandeha. Andeha rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Momba ny taratasin'ny fiara rehetra mila ara-dalàna daholo ny taratasy. Jerena ihany koa ny avony entana, jerena ny vesatry ny entana, jerena ihany koa ny mombamomba ny fiara, izany hoe ny pneu, ny nombre de passagers, satria efa betsaka ny fiara amin'izao amin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra zao betsaka ny fivezivezena amin'ny indrindra ty amin'ny RN7 ty amin'ny route nationale. Manindry mafy ho an'ny rehetrarehetra zay mampiasa ny route nationale rehetra na RN7 io na RN4 io na RN2 io aokotsika amin'izao vanim-potoana fampialan-tsasatra zao aokotsika mba hitandrina, aokotsika hanaja ny toromarika zay ho apetraky ny mpitandro filaminana zay manakana eny amin'ny lalam-pirenena rehetra zay andalovana roa reny. Lafomba vao mahakasika ny tontolo iainana manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny toe-karena eto Madagasikara ny fambolena volo na ny bambo volobe hoy isika noho izay mahasolo ny hazo amin'ireo filana andavanandro eto Madagasikara. Tombotsoa amin'ity volo ity ihany koa noho izy mampidibola azo atao ihany koa ny resaka hafa mahakasika azy indrindra eo amin'ny famelona ny filana amin'ny fiainana andavanandro. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Miroborobo ny fambolena volo na ny bambo amin'izao fotoana izao. Zava-maniry mitomba aingana ka afaka tsinjaina ao anatin'ny fotoana vitsy raha voakarakara tsara. Sady fandrakofana ala anamaitso ny tontolo iainana no mamaly ny filana arakazo amin'ny fiainana andavanandro. Mampidibola ilaina amin'ny fanorenana ary ny asa tanana. Miaro ny tany amin'ny fikaohan'ny rano ihany koa hoy ny manam-pahaizana. Manampy amin'ny fitazomana ny rano sy anamandona ny tany. Manampy amin'ny fitrohana gazy karbonika sy ny famokarana oksizena. Misy fikarohana momba ny fampiroboroboana ny fambolena volo eto Madagasikara izay ataon'ireo manam-pahaizana any Analanjoro Fianarivou Antsinanana. Recherche action zany hoe misy asa fikarohana dia avy eo ny vokatra tsara azo avy amin'ny fikarohana no aparitaka amin'ny olona eny fotony. Amin'ny lafiny fikarohana dia misy ny fikarohana mikasika ny fambolena ny bambo. Amin'izany moa dia misy essai expérimental napetraka zay eo amin'ny velara-tany maherin'ny 10 hektara. Izy koa fikarohana mikasika ny famokarana charbon, ny fikarohana mikasika ny fanamboarana trano mahatanty rivo-doza satria ireo fakitra ireo dia andalovan'ny rivo-doza foana isa-taona. Dia avy eo ny teknika tsara azo no aparitaka amin'ny olona eny. Mila verina ireo ala eto Madagasikara indrindra ireo faritra rovana izay manampibetsaka amin'izany ny fambolena volo. Miaraka amin'ny teknika avy amin'ny fisian'ireo fikarohana ataon'ireo manam-pahaizana tahaka izao. Manatotosany iraka fikarohana ity tetikasa Brésilien izay miara-miasa akaiky amin'ny mpitantana ny ala tahiry tampolo ao Fianarivou Antsinanana hampiroboroboana ny lalam-piariana volo. Dia inany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy ny antsika manakatona ny fahampalalam-baovao. Isarona sakasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ary ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
N'importe où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Uprime vous a présenté ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voaja fiafy. Vous a présenté ny vaovao. Fienambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.